iray zany dia fanetanana andreo mpianatra rehetra manerana ny Université Antananarivo raha établissement aiza izy na faculté aiza mba ho avy eo amin'ny esplanade akatso raha pitso maraina amin'ny sivura na sy tena be izay irahana amin'ny mpianatra rehetra sy ny fikambanana rehetra eo anivon'ny anjery manontolo satria isy ny fanambarana ny zava-misy mikasika ny olana rehetra izay mianjady amin'ny mpianatra efa ela no nitakinan'ireo olanareo fa izao no everinay fa fotoana fanararotana ahafahana mivondrona mampafantatra ny olana rehetra misy iaina ny mpianatra eo anivon'ny anjery manontolo zany. Ny olana raha ho tany saina eto dia maro dia maro fa ny tena misongadina sy ny tediavana olana faran'izay maika angamba dia ny mikasika ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana na ilay atao hoe équipement izay isataony izy io efa angatahany solitenan'ny mpianatra foana ny mba isian'ny fahaiza-mandrindra ny fomba fizarana azy io mba isian'ny tetiandro mazava na ny calendrier précis ahafahan'ny mpianatra miomana hoe isaky ny inona izy no mandray amin'izany vatsim-pianarana zany satria dia misy fiantraikany be dia be amin'ny famitanan'ny fianarana ny tsy fahafantarana ny tetiandro mazava mikasika ny fotoana andraisana n'izany procès zany. Ny tena ho atao raha mpitso araka nefa lazainombenombeny dia fivorim-be ary eo anatin'izany fivorim-be zany no ifandimby-teny ireo filohan'ny mpianatra rehetra sy izay solitenan'ny mpianatra manana etaeta izay efa ela na niriny ny ilazana izany dia raha mpitso angamba no atao hoe fotoan-dehibe